fatelo sy faefatra raha mety tsika rehetrarehetra atao mba hamaky an'io vetivety inona ny zavatra hitantsika ao Timoty voalohany toko voalohany ny andininy fatelo sy ny faefatra miaraky tsika rehetra mamaky hoe toy ny nangatrahako anao hitoetra any Efesosy rehefa akany Makedonia mba andianao ny sasany sy anao fampianarana hafahafa na hitantona ny anganongana sy mitantara-mpira sy hitanany zay matonga adihety fa tsy mampandroso ny fitondrana afaka n'Andriamanitra amin'ny finoana ny toy izany olo ataoko ankehitriny. Inona zany zavatra hita eto? Andeha hipoana tao Efesosy nefa misy zavatra zay velona fa manahirana. Ahirana ilay zava-manahirana dia mazava tsara mihitsy eto hoe misy olona manao fampianarana hafahafa. Ary tsy hitany koa fa misy olona manao angano ary tsy vitan'izany ihany fa tantara-pirazana zany avy ny zavatra hita tao Efesosy. Ary vokatry indrindra ny fifamoizana riamana zay mipetraka sady mazava araka-tao amin'izay naroa hivelona eo amin'ny toko faharoa zay misy mitsika. Natonga ny Paoly apôstôly miteny amin'ny Timoty ndao rehefa kitsika ny andiny voalohany amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany. Inona ny volaza eto ilay koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao zay fangataha fivavaha fifona fisaorana ho an'iza ho an'ny olona rehetra. Paoly afaka mahita fa amin'ny zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonana ary zavatra hafahafa eo anivon'ny fiangonana dia zava-dehibe ny fanorenana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary raha itsina misy zava-dehibe ny vavaka. Io moa natonga tateoriana vavaka manova zavatra. Ary ity lesona ity afaka dia tiako ho voaraina hoe tsy maray avy tsara. Tsy possible amintsika milaza ny fahazavan'Andriamanitra isika nefa tapaka fifandraisana amin'izy amin'Andriamanitra. Ary dia mahagaga zany tapaka misy karazan'olona sady tsy mangataka izy, tsy mivavaka izy, tsy mifona izy, ary tsy misaotra izy. Manana fotsiny moa dia hoe tapitra foana ny herinandro zany fifandraisana amin'Andriamanitra zany haravina. Dia migaga antsika ihany mahita ny olana voaloko. Migaga antsika mandalo sarotra isika rehetrarehetra. Migaga antsika raha mahita hoe misy zavatra tena hita mihitsy fa hoe ohatrany tsy ho voavaha. Satria alahady miasa fifandraisana riao ity kareny fahatiny ity dia mitona antsika tsiraiao hoe atao zava-dehibe fifandraisanao amin'izy
mety fandraisana an'Andriamanitra. Masalany amiko mitanisa olana tsony manomboka androany fa ny zavatra tokony ataonao a rehefa miseho ny zavatra anankiray hitanao fa sarotra ny zavatra anankiray a dia inona ny ataonao? Manonona fifandraisana. Azany fifandraisana zany teneniny Paoly apôstôly eto a teneniny ny fangatahana, ny fivavahana, ny fifondana ary fisaorana. Amanena davitra kokoa azy. Matao an'iza zany ho an'ny olona rehetra satria zavatra tsapaka fa amin'ity fiainana ity a mety fiainanao normal zay fa le namanao akaiky anao a tsy normal. Rehefa tsy normal izy mahagaga atsika fa le lesona voalatsika tamin'ilay samantanina lay jiolahy zay noratrain'olona teny an-tanana dia nahatany ka isika rehetra zany a lasa mitovy amin'ilay solona sy ny levity. Mahita olona ratsy dia manino mandany fotsiny. Efa impino namanao mba mitodika taminao satria fantany ianao a kristiana retsikely mametely ary mba mitodika taminao izy laza hoe mety mibavaka rakasa dia inona nefa nataonao ambaramiavana ambarana toko aminao fa ny mety ary tokony ataonao ary tsy maintsy ataonao manomboka androany dia nino ny mivavaka. Zay ihany mahalahady ny fifandraisana, ny fifandraisana. Tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao a ary tsara fifandraisana koa izy amin'ny namanao na amin'ny olona. Zay ihany dia mampiseho io azy fijaliana io. Miseho le azy fijaliana ka mahatanteraka ilay atao hoe teny izay ataon'Andriamanitra amintsika hoe raha misy dia nahakady ohatra ny nosy adantenana izy ka hitondra ny azy fijaliana. Matitry ny fahina amin'ny folo andimy fahaefatra ambinifolo. Isika tsy mamariavana fandinika anankiray mamakafaka amin'ity texte ity moa izy dia milaza hoe ny vavaka osy dia andraikitra ho an'ny ny vavaka dia andraikitra ho an'ny ary anankiray elatsika mampiditra kely teny vahiny. Ny vavaka osy dia andraikitra ny mino maneran-tany na hoe responsabilité universelle. Fa tsy etika ny mivavaka fa raha mbola misy koa mino maneran-tany dia inona ny ataona? Ny mifandray anesana amin'Andriamanitra. Manina moriavana no mifandray amin'Andriamanitra isika. Mamaly azany avana ireto teboka vitsivitsy reto izay tiako mba ho azonao mba tsy handalo fotsiny. Jery avana lay teny amin'ny dimy voalohany. Ny olona rehetra no tian'Andriamanitra entina mabavaka maninona. Dia mamaly azy dia amin'ilay jiolotoko fahatelo izay itsika loatra andimy fahaenina ambin'ny folo hoe fa toy izao moa izy nitiavan'Andriamanitra amin'izao toy izao nomeny zany amin'ny lahatokana mba tsy hovelony zay rehetra mino azy fahalana fiainana ny
manana izany avana rehefa mivavaka isika dia mitombo ny olona tafatoetra ao anatiny fiainana mandrakizay fa ny tsy vavahasika ho any olona anankiray ka matonga fahaverizana ho an'ny fanahy azay ndrindra natonga mikory apôstôly rehefa nanao ny atao hoe recommandation izy ho an'ny Timoty dia vavaka ho an'iza izy ho an'ny olona rehetra tsy anavahana io a na vonikotitra tsy anavahana io a na avana ka tsy anavahana kotoena azay mampisika anao zany amty amandroanatyka ianao ray atram'izay a tsy any mivavaka masokafo ia ny vavaka fa misy olona tian'Andriamanitra ho voajeny io mety ao antokazanao io dia mety amin'ny fiara-miasa dia mpiara-miasa anao mety amin'ny sehatra alavana tsavatra amin'ny définition zay fototry ny atao hoe vavaka ty raha mijery ilay teny malagasy tsika vavaka inona no fototeny ao anatin'izany inona zavatra tsy maretra inona vava ao anatin'ny teny hoe vavaka ny fototeny dia vava raha mena atsika na ilesona ny tambona kely hoe les 5 organes de sens ray am'izany miavana an'inona ray am'izany inona ny vava famtanina petraka iavana fa matao inona ny vavanao hoe namana grasy be iza no samteny zava fera tsy manavava sagnany tamin'ny olona zay laza iza tsy manana izy tsy manavava inona tsikarin'Andriamanitra sokafo ny vavanao ho an'Andriamanitra iavana tsy mety aminao tsony io anao tsy manokatra vava ho an'iza amin'Andriamanitra nefa ianao milaza fa zanak'Andriamanitra ary raha ho sokafanao ihany ny vavanao mazava ny tombozotra eto a ny vavaka ho an'ny olona rehetra isika eto amin'ity efitsika mampetera itya nanao zava-dehibe tia raha ady miasa ny fifandraisana tia manorana fifandraisana amiza amin'Andriamanitra fa rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tsika ravana dia mazava ho azy afaka koa fandraika amin'ny olona samy olona afinaritra rehefa nanao mahita hoe samy vavaka daholo ka itsika rehetrarehetra ny makelikely asa zany pasteur
satria ozana misy maro la tonga manatiny paster mahito amavaka zay paster mahito amavaka fa paster tena misy olona mito amavaka kanefa izy mahefaneona tamino ihany taminao ny olona tahaka zany le zany tompony etonao le zanakitsika zay ny ara mahafinaritra be izy rehefa ampianarana miaraniva zay laza moa fe hitamavaka fe hitamavaka inona ny zavatra misy io le milasa na idro ny vava azany afaka fanatambolana mesaka isika zany olona mavesaka defa isika vake manakatry ny vavatsika azay nanao vakazo sy nateolina rehefa misy olona nanao eto mavaka na de filmetre izy mialamiko de jesosy reno zaolona zany va jesosy reno zaolona zany va zany ozy lasa neno satria lasa fahotako zany andre anytaraina etrana dety nefa zatsy tsy napita azy amezana amina jesosy satria jesosy raha ilaza hoe makanesa ty amtenareo rehetra zay miasa fataka sy mavesatretaka fa izao ame zay eo mety le olona relaxy foana na le olona nanao hoe silence tam'izany tontolo mivavaka zany onoka lohanina sokafa vavinana fa manambavana araza mandeha fahazarana koa fa izany le olona rehetra may tantara asana zay zany sisa niainan'ilay volana ary olona nantsika ohatrany toanao fomanazana zany tsika inona le fomanazana efa ihinana ihany izy vo mivavaka ary misy olona sasany manana zany fiainany zany efa ihinana ihany izy voaniny jesosy sofanasokafana efa ihinana izay takasakafo mivavamesy efa masarako izy ao miazakazy fa le mianatra mpianatra ny kiasa de miasa maimaika za zaoza volanareo lasy zay azamanaraka zany miaro efa nalaza hatramin'ny databentsika na databentsika efa ngenany zany fa ianao manomboka rano iao lay fifandraisanao amin'andriamanitra velona zay miavana moatasylana azamba izy akony ho an'olona rehetra anaraka ny voalazana programan'andriamanitra ny ametraka ny olona rehetra zay mimazy ao amin'ny fiainana manak'izay zany miavana lasa programma fa miavana ny amin'ny vavatsy dijereo nindrimo fahaolay Timothy voalohany toko faharoa andimy faharoa miaraka tsika rehetrarehetra mamaky ho an'ny mpanjaka man'izay rehetra manana fahefana mba hiainatsika miatana sy mano fahaizay amin'ny toepanay araka an'andriamanitra sy ny fahamaotinana rehetra eto riavana dia sokafon'andriamanitra misimisy kokoa ny
masotsika lay vavaka zany tsy manolona rehetra fotsiny dia mijano eny ianao fa vavaka koa ho anisy otsy ny mpanjaka ny tamin'izany fotoana izany fa ho antsika amin'izao fotoana izao izy ny mpitondra fanjakana mba amin'ireo izay rehetra manana fahefana ary ny antony dia araka ny volazy be manerantsika miady fa azonao tsara ve fa maninona ianao tsy miadana zany fa maninona ianao tsy manam-piadana mbola ho lavinao hoe ny fahamaninana maran'iny tena nandranao io tsy mampiadana anao iany ianao tsy mivavaka ho aniza ho an'ny mpitondra fanjakana ndeha ataontsika hoe mampitana ny olona katray aty ambany indrindra ovina ianao na tsara vavaka ho an'ny président fototany io na président fototany izy misy olona sasany tsy mahay azy hoe izy ao fony anarany président fototany io izy zao izy dia le nasonasoka izay fotsiny manompokatrazany ianao a raha pitsy misy mampitsaroana raha pitsy zany ianao a mandehana ao président fototany zay zany ny application izy ny anaranao président io aina ny zavatra tianao hoentiko vavaka aminao zany ny application zany fa raha tsy manao an'izany ianao manota manino ianao raha tsy manao an'izany manota ianao fa le tsy manao ny nampidina Andriamanitra anao ataonao ka isika io zany manana anjara amin'ny ity tany zay nametrahany Andriamanitra atsika eto mandeha no sambaravaka mba mampirenena amin'izao fotoana izao a fa magaka mbola antsika no manana anjara izy io a misy sasany efa tafiditra lay CDR misy azy magaka misy sasany efa tafiditra miavatoro misy sasany koa defa hoe izy zany ao amin'ny solution numéro 13 efa tafiditra ao izy fa inona mba efa nataonao dia mifamivavaka mba hitoerana zany atao hoe fiadana tsy mahazo fahizay amin'ny alanao matomodinina zany misy to misy olan'ino mamakitrano foana tsy mampandry ianao io lavana satria ianao tsy mivavaka zay fotsiny ka manomboka loany a lesika faharoa dia mivavaka ho an'izy mivavaka ho an'izy a ho an'ny mpitondra fanjakana jereo anjetiavana lay amin'ny fahatelo satria ny faranako tsy hoe ilay ity misy aty inona ny voalazana ny fahatelo ilay miarakantsika rehetrarehetra zany no tsara akasana eo mason'Andriamanitra mpamotsy antsika zany hoe rehefa te azonao tsara zany ianao amin'ny fiainanao dia manino mivavaha maninona tsara rehefa te azonao tsara eo amin'ny fiainanao dia azonao tinaty aza mivavaka jerekola kekekoa nazamano zany tenekola zany rehefa te azonao tsara ianao a amin'ny fiainanao mivavaha manolona fa rehefa tsy azonao tsara fa matinatsy tianao aza mivavaka hoe
ty azonao tsy tsara olo zany olo anaty taraiky zao manakatana ary izany raha ty azonao tsy ratsy mimoaza manomboka loany fa manomboka aminareo ankizy kely koa dia ho ity zany fianarana any anareo dia ho hita hoe tena zanak'Andriamanitra nareo alohan'ny nareo hianatra dia maneno mifandray amin'Andriamanitra taio hoe Andriamanitra ny amle zay atrehina ankehitriny mba ho azo tsara lesona Andriamanitra haiko le devoir ary mba azonao ty tsara mandretsika le Andriamanitra sa tsy manao mivavaka le Andriamanitra sa tsy miaina ho avy ny defitsika io ho avy ny fifindranana ho an'ny mianatra raha cinquième zany eo amin'izao fotoa zao a dia inona zany isanao amin'taona avy inona ala quatrième nanao ampagna inona anao amin'taona avy troisième ala troisième anao amin'taona avy inona anao manaraky ala seconde anao inona anao manaraky ala première anao manaraky inona anao manaraky ala terminale anao manaraky inona manaraky université zanak'betina ny afaka sy mijanona amin'ny toerana iray tsy mba manao station mihitsy amin'ny klasy anankiray fa vetrany izy tonga dia maneno gaga vitsivitsina mahita hoe efa manana doktoraka izy zaza amen zatsaknareo amen ny piasa koa dia fa hoe misorotra izy na promotion izy alefana ny olodritra aiaiai ary ny piasa tany nanino nanatsatoka zavoka izy raha pitsy izy nanino mihinana zavoka nanatsatoka kory izy raha pitsy izy nanino mihinana kotra satria tahina Andriamanitra karak'izany afa raha isolay tsara indrindra tokony ataonao dia ninona ny mivavaka averedray le teny tena raha ty azonao tsara ianao a amin'ny fiainana dia manino izy averedray sao dia tsy hainy olona tsara sao dia le sofina anazy mihitsy misy problème tinino anazy ary le olona tenena izy zao dia tena milamina tsara izy zany le sa fa anao olana ny tenena amin'ny olona zao raha nandrehana hoe raha ty azanao tsara mava zao le anao le teny fa raha antsika le avy nandiny faheritra inona le zavatra mahafinaritra mety amaranantsika n'izao tontolo teny zao miaratsika mamaky zay tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga afahalalany mamerina ny manana riavana ny lanitra kay azonao atao ihany ny miverina ka tonga amin'ny manana tsy vitan'izany mahalala maraka mandresy ny fahasoana rehetra dia inona raha sangafa nitaonan'Andriamanitra atsika tahaka nitaonan'Andriamanitra dia ny mivavaka satria jereo mijanona toko fahavalo andiny faharoa telopolo Bosque rehetra miaraka mamaky janona toko fahavalo
andiny faharoa amin'ny telo miarakantsika rehetra ny anaran'i Jesosy hoe ka ho fantatrareo ny marina ary marina anafaka tsy zany hoe andevo iavana ny olona tsy mahala ny ary marina riavana dia jeretsany io asijaniny fa teo amin'ny asijanina isika lay olona disy olona meloka lay mpanota no amarinina Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy Kristy ka raha marina zany ianao zany dia olona fa tsy olona devo ianao zany dia olona voavotsy fa tsy hoe tsara tena sahira tsara tena tsepe misy sasany hoe tsara maraka tofo arety zao olona zany fa za tsy tena aloha izy misy mijery anao efa mikamina anao izy maray tofo na zavatra ny reste afana l'opportunité zay fantatra fa sokafananomanao ary aureo bokandroanina atao hoe vavaka na fifandraisanao amin'Andriamanitra satria mitinona Andriamanitra anao dia ianao ho voavotsy fa tsy hoe ianao raikitra eo ary tsy mitany raikitra sasana azy miramina ny olona efa lasa lavitra izy loarana Efa voazy Andriamanitra ihany